Miaraka amin'ny fandiniana soratra masina isika amin'izao zoma faharoan'ny volana May izao, ary ny lohahevitry ny perikôpa moa iombonantsika indray amin'ity volana ity dia manao hoe mitari-dalana ny fanahy masina. Dia ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato rahantsika mamaky, mitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny diloilo tsara miloha, izay mitsororoka misomotra dia ny somotra iaroana, izay mitsororoka moro-tongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermonina, izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin' Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra sy midera ary mankasitraka anao izahay no ny fahatsaram-ponao namoa maraina ny tari-dalana ary manatrika anay eto ankehitriny. Miaona aminao amin'ny fahamasinana izahay ary miariary ny mampanota anay, ko dia mamindra-fo, mamelahy heloka. Ataovy manaka eo an-tsofina indray ny famelan-keloka trononao ho an'ny mpanota izay mibebaka marina, ary irao ny fanahy masina mba hitari-dalana anay amin'ny fandiniana ny teninao, hitombonay amin'ny fahalalànanao, nefa tsy hijanonao fahalalàna ihany izany, fa tena ho fiainam-baovao ho anay indrindra koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay ny vavakay. Amen. Mpitsara toko fahaenina ny andiny ny fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo farany. Mpitsara toko fahaenina ny andiny ny fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory dia nitahaka ny toby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindrin'ny fanahin'i Jehovah Gideona dia nitsoka anjomary izy ka nivory nanaraka azy ny Abiezrita, ary naniraka olona nankany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo, ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary Nafitaly izy dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no hamonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetraka eo amin'ny famoloana ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lena ny ando fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatro fa ny tanako no hamonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy izany fa ny fo maraina koa izy ka nofiaza ny volon'ondry, ary nisy ranonando eran'ny lovia. Ary ho koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy hirehitra amiko ny fahatezeranao, fa hiteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba hizahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa no lena ny ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alininy, fa ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lena ny ando. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hivavaka isika. Ray eo amin'izao ora sy fotoana izao no anantenanay ny fanahy masina, hitari-dalana anay araka ny sitraponao, ary hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. No ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay efa naniraka ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana no hivavahanay toy izany. Amen. Tsy efa hitsinjery ve ilay boky ny mpitsara? Vao tamin'ny zomary olona tamin'ny heriny a, inona ilay azo lazaina? Ianao tadidiko tamin'iny teny hoe 220. Dia toy izy fa misy 12.
misy otrany hoe sigara zay ilay izy samigara tonga dia sorano indray ny eritreretina amin'izany na koa izany mba hitadivy anazy ankoatr'izay ary ilay mpitsara 12 talohan'ny Samoela moa dia tafiditra any amin'ny bokin'ny Samoela manomana ny amin'ny vanim-potoana ny mpanjaka ny Israely. Inona koa? Inona ilay zavatra miverimberinao? Misy 4 izy. Manota, ory, mibebaka, vonjena. Zay ilay zavatra miodikodinao. Isaky ny trapahoriana izy dia mibebaka dia aniran'ny tompo mpamonjy dia manota indray. Zay mandrakariva ny zavatra miverinao. Inona koa? Eny amin'izay fahalalantsika amin'ny boky mitsara ary inona ny lesona azontsika raisina amin'ny boky mitsara amin'ny ankapobeny? Amoa hevitra hoe ilay zavatra miodikodina iny. Mamindra fo Andriamanitra dia maninona koa? Manafay koa izy. Miandry antsika hibebaka amin'ny tompo. Tsy miova Andriamanitra. Raha ny boky mitsara izany ny tena hoe jerentsika ambongadiny dia mazava be ireo foto-kevitra ireo. Miodikodina eo ny fahoriana, ny fahotana, ny fahoriana, ny fibebahana ary ny famonjena. Entina manambara hoe ny fahotanana, ny fanisiavana manoloana an'Andriamanitra dia miteraka fianjerana, fahoriana, fahavoazana mafy ary ny fibebahana dia mitondra ho amin'ny famonjena. Ny an'ny vahaolana ao anatin'ny fiainana milentika dia ninona ihany? Fibebahana ihany. Na amin'ny tsirairay izany, na amin'ny fiangonana manontolo izany, na amin'ny firenena, na amin'ny foko izany, na amin'ny isam-pirenena izany, na amin'izao tontolo izao izany. Io tsy midila. Raha mitentsika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia ndao lazaina Madagasikara tsy maintsy mibebaka aloha. Tsy hisy androsondroso foana izany. Ndao ary sika. Mbola misy zavatra tiantsika ho lazaina ve na azontsika lazaina ny amin'ny boky mpitsara? Inona ilay mamara anazy malaza be iny 21-25? Samy manao izay mahafalifaly ny fony. Andao aloha mba vakiana fa ohatran'ny naverintsika foana izy io nefa tsy mety. Ary ny zanak'Israely tamin'izany tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro izany fa samy nanao izay nataony ho marinavy izy rehetra. Rehefa mamaky ny boky mitsara koa isika dia mahita fa tany am-piandohana rehefa notarian'i Josoa ny zanak'Israely dia mbola atao ihany ny firaisan-kina sy ny fiombonana. Rehefa nandeha teny ny tantara dia nivady kelikely ny firaisan-kina sy fiombonana izany tonga ny hoe samy nakao azy, samy nanao izay tiany ny zanak'Israely. Ndao azy sika, dingantsika ilay mangamanga voalohany momba ny boky fa efa haintsika tsy injery io raha ohatra ka izay ny fampizarantsika teo. Fa hojerentsika kosa efa niresantsika teo ihany hoe inona moa ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'ny boky ny mpitsara. Amin'ny voambolana eo amin'ny fiangonana izy dia hoe inona ny hevitra teolojika ao amin'ny boky ny mpitsara. Ny voalohany dia ilay fandimbiasan'ny fahotan'ny olona, fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Izay efa nilazaina teo fa ny fihodinana amin'Andriamanitra dia miteraka fahavoazana, fijaliana ary ny fibebahana no mampandroso na varavarana mivoa ho an'ny famonjena. Ny hevitra araka an'Andriamanitra faharoa ao amin'ity boky ity dia ny hoe ny fisindro mpitsara mifandimby dia mariky ny tsy fiovan'Andriamanitra. Ny fisindro mpitsara mifandimby amin'ny fitondrana ny zanak'Israely izay
mielina ihany dia mariky ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra. Araka ny voalaza namantsika teo dia mamindra fo Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra, miovaova ny mpitsara, ireo mpanompon'Andriamanitra irahany hitarika ny ady sy hampahery ara-panahy ny vahoakany, fa izy tsy miova. Andriamanitra tsy miova. Io dia mandraka ankehitriny eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Raha atao hoe 80 taona latsaka kely izao ny fiangonana, dia hitantsika ny fafana eny amin'ny fiangonana eny, ireo mpanompon'Andriamanitra izay ny fandimby nitondra ny fiangonana, fa ny filazantsara tsy niova, fitiavan'Andriamanitra tsy niova. Jisoa ihany ny Jisoa, Andriamanitra ihany no Andriamanitra, ary ny fanahy masina teo amin'ny fiangonana foana. Ny olona niova, na dia ny kristianina koa aza niova, fa Andriamanitra tsy niova. Izany dia foto-kevitra anankiray lehibe ao amin'ny boky ny mpitsara. Ny fahatelo dia hoe tsy miankina amin'izay mety hoeriko na ny fahatsarako ny fiantsoan'Andriamanitra antsika. Tsy miankina amin'izay fahatsaranao na ny hery ampelantananao amin'ny voninahitra, amin'ny vola, amin'ny fahefana sy ny sisa ny fiantsoan'Andriamanitra, fa io dia tena fahasoavana io. Raha miresaka ny Gideona sika ato anatin'ity anjara mofina ity, Gideona dia olona tsy fantabahoaka, tsy hoe olona fantatra tamin'ny firenena izy, tena olona tsy fantatra. Iza moa no hitondra ny zanaka, iza moa izany kely indrindra amin'ny mpianakaviny Manase. Izay ny teniny eo amin'ny 9:1 hatrany amin'ny 7:12 itenenan'ny Tompo manao hoe mandehana amin'izao herinao izao. Tsy fantatr'olona izy, fa Andriamanitra miantso karazany olona fantatsiaka izany. Ry Isaia zao dia olona manam-pahaizana ary zanak'olona fantatra teo amin'ny Joda. Ry Amosa dia tantsaha, mpio tiaviavy. Izany ny karazan'olona antsoan'Andriamanitra, fa tsy hoe Andriamanitra dia mitodika amin'ny olona sahirana ihany, na Andriamanitra dia tsy mijery afa-tsy ny manam-boninahitra sy ny manam-pahefana ary ny manam-bola sy ny sisa, fa Andriamanitra dia miantso karazan'olona. Hitantsika moa izany raha ohatra tsika ka vonona andinika ny an'ireo mpitsara 12 ato anatin'ny boky ny mpitsara. Ny fahefatra dia efa nilazaina teo ihany no hoe ato anatin'ity boky ny mpitsara ity dia ahitantsika ny fiovan'ny fiarahamonina teo amin'ny zanak'Israely any amin'ny faraparany 9 hatramin'ny 20 dia tena lasa niady izy ireo no nataony foko anankiray. Fa izay tena misongadina izany dia hoe nisy ihany ny fiombonana, fa nandeha teny ny tantara dia levon'izany ary samy nakao azy ny vahoakan'Andriamanitra. Dao asika hijery ny fizarana ato amin'ny boky. Tsy hovakitsika fa ireo ny fizarana ao amin'ny boky izay efa hitantsika tamin'ny zoma lasa teo. Mizara telo ny boky, ny fandamidaminana nataon'i Josoa mialoha ny fahafatesany hatreo amin'ny 7:9, ny 7:7 hatramin'ny 9:9 dia ny an'ireo mpitsara miisa 12. Ao anatin'io Baraka atao hoe 7:12 fa rakotra ao ny tantaran'ny Debora izy dia tsy dia tsikaritra loatra. Mielina kely ny amin'ny Samgara, tsy hita hoe ahoana ny momba azy, fa mielina kely fotsiny. Tena ahitana azy dia eo amin'ny 3:31 fa 3:7:31 moa izany miombokombonao izy, fa ny tena ahitana azy dia hoe Samgara ao amin'ny 1:3 Ny fikotanan'ny fiarahamonina sy ny ara-pivavahana nanangana sampy i Mika eo amin'ny 7:10 hatramin'ny 7:12. Nanao eloka manoloana ny zanak'Israely i Benjamina dia teraka ny ady.
raha totaly ny vanim-potoana nisehoany ny tantara tao amin'ny mpitsara raha mitsimpony sika ny fiafaran'ny tantaran'ireo mpitsara 12 izay misy ny fetrany fitondrany ny zanak'Israely raha totalitsika io dia manodidina ny 300 taona misy 20 taona ao asisinina Ehoda na sadidiko tsara 70 taona ny akamaroany Gideona ohatra dia 70 taona no nitondra hitantsika ny famaranana ny tantarany ao amin'ny toko 9 ny toko 9 aiza moa izy iny andininy 70 taona izy no nitondra ny zanak'Israely eo amin'ny 920 dia niandry 70 taona ny tany dia nandry ny 70 taona ny tany tamin'ny andro ny Gideona io zany ny ahitantsika hoe 70 taona 828 nandry 70 taona ny tany tamin'ny andro ny Gideona. Dia rehefa zohina ny tantara rehetra misy tantara tsy misy vanim-potoana ohatra ny 7 hatramin'ny 20 mpandinika dia mamefy teny hoe ny fetoana ny tantara ny mpitsara dia manodidina ny 400 taona manodidina ny 400 taona jerentsika hoe toko 20 mety ho voavakinao anatin'ny adiny iray io na adiny roa fa fintina tantara 400 taona zany ny arenan'ny soratra masina riavana dia jereo ny Gideona 70 taona nefa voafintina ao anatin'ny toko 9 hatramin'ny 9 fotsiny dia jereo zany hoe rehefa mba manao tsia ny sasany tsia ny 520 taona nampitandra lava be fa mila mahay mamitana zany tsika rehefa manao hoe tsia inona ny zavatra tena nitsongadinao ny fiantsoana ve ny tomban'ny asa natao ve dia inona ny nefarany ohatra dia mba atao fintina hoe ny tantaranao 80 taona sa 70 taona mba jerena fahaizanao mamitana fa ilainy zany mamarahely reto dia tamin'izao dia tamin'izao dia tamin'izao fa tsy hoe rehefa atao jobily ihany vao amitana fa ilainy taranaka aoriana reny fijoroanao vavolombelona. Zay ary le fizarana lehibe ao am-boky izay nitondrantsika mety hoe hevitra vaovao fa azontsika dinihana isaky ny farana ny tantaran'ireo mpitsara dia misy fetoana nitondrany raha totaly reny dia 300 katroka ary ankoatran'io voalazan'ny mpandinika misy ireo zavanitranga tsy misy fetoana dia mitotaly eo amin'ny 400 taona eo ny tantara voarakitra ao amin'ny boky ny mpitsara. Andeha isika inona ny antony nanoratana n'ity boky ity ireo antony telo ireo 41 ho fanabeazana ara-pinoana fampatseivana fa ny fialana amin'ny Jehovah dia mitarika fiainana amin'ny Kristo tandremo zany amin'ny fiainantsika tsiraray tandremo zany amin'ny fiainan'ny ankonanao sao miala amin'Andriamanitra isika ka tonga hikoroso ny fiainantsika averaindray fa ny vahaolana fototra dia ny fiverenana amin'Andriamanitra ny fibebahana no an'ny tondra famonjena sy fanarenana indray ny fiainan'ny olona izay ny Kristo fahana. Ny antony faharoa nanoratana dia ny fanehoana ny tsy fahombiazan'ny firenena rehefa tsy misy fitariana matanjaka. Matoa ilay firenena ny Kristo dia tsy natanjaka hatramin'ny farany ny fitariana nataon'ireo mpitsara nandresy izy fa teo amin'ny farany dia tonga ny korotana indray niverina tamin'ny fanaony indray ny fanimpody-tsampy indray tsy natanjaka zany ilay fiazonana ara-panahy. Misy koa fiainan'ny fiangonana dia verimberina ohatran'izany
tena hoe mikorotana dia milamina, korotana dia milamina, korotana dia milamina. Efa nahita fiangonana ohatr'izany ve ianareo? Any ambanivohitra lazaiko anareo fa ny fiangonana nety voalohany dia tena ity mpitsara ity mihitsy. Korotana dia milamina, korotana dia milamina. Aleo fa mandeha tambajotra ity ka sao dia misy mijery dia ozy izy izay mijery ihany pastera koa dia fosafosainy ihany izay. Fa mikorotana dia milamina. Kanefa moa zava-misy izany. Tena fiainan'ny fiangonana mandraka ankehitriny izany ry havana. Andao ary sika ny tantara dia andraisana lesona eo amin'ny fiainana. Izay ilay foto-kevitra faharoa antony nanoratana ny boky hoe mandraisa lesona, fa tsy hoe mahafinaritra fa mikorotana eo tsika fa milamina eo ihany. Indray aloha korotanina kely milamina eo ihany io tsia. Andraisana lesona izany ndao mba hilamina foana. Ndao fa mpanjaka ny fiadanana miaraka amintsika ndeha hilamina. Soroy ny korontana ary ataovy izay ilaminana. Soroy ny korontana raha misy fikorotanana ataovy izay ilaminana. Tsy hoay ny lesona ao amin'ny boky ny mpitsara. Ho an'ny mpitsara toko fahaenina manokana izay misy ity anjara mofinainantsika ity, fiantsoana ny Gideona izy io. Raha jerena ankoatran'ilay hoe 70 taona dia misy manodidina ny 100 taona ny tantara mialoha kely ny antsoina ny Gideona sy aoriana kely ny arana tamin'ny Gideona. Ireny ilay hoe ny antsefatsefany eny misy ilay hoe ny korotana. Efa tsy atsony izany ilay mpitarika ny korotana dia mibebaka indray ny olona dia miverina indray manangana mpitarika ny tompo. Tokony ho tao an-jato anankiray izany raha tambatra tantara taloha sy nandritra ary taoriana vao niditra indray ny mpitsara manaraka. Ny Mediana, ny Amalekita, ny antsoina hoe zanaky ny tatsinanana no fahavalo izay nandondona tamin'ny andro ny Gideona. Dia tamin'izany moa Gideona tena hoe sahirana hoe ataoko ahoana ny tarika ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika mety mahatsiaro hoe fahalemena eo amin'ny fitariana ataonao. Ny fiangonana ankehitriny mety mahatsiaro hoe malemy satria mihasarotra ny fiainana. Mafy ny ady amin'ny foto-kevitra manohitra ny Baiboly. Ny saoran'Andriamanitra aloha zareo anglisy dia niverina amin'ny hoe aleo foanana any ty lehilahy sy lehilahy, vehivavy sy vehivavy ity vao tapa-bolana angamba izay fivorian'ireo mpitondra fanjakana ambony dia nanapaka hoe tsy mety ity fandao isika hiverina amin'ny laoniny. Efa zavatra ngeza be izany. Dia ireny foto-kevitra manohitra Baiboly ireny mafy dia mafy. Manjary mitady hampalemy ny fiangonana. Ny fahasarotan'ny fiainana tena mafy dia mafy. Misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny fampianaran-diso tena maniry ohatry ny anana. Misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny fiangonana. Fa izao tsy ho kivy sika, tsy ny fananana vola, tsy ny fisian'ny olona betsaka no inona ka hoe hoery ny fiangonana, fa tena hoe ny fisian'ny tompo ao afovoany. Ny fisian'ny tompo ao afovoany. Mety hosodoko tsika hoe maninona ary be olona be ary amin'ilay fiangonana tahaka izao. Fa mety mijery spectacle ohatra makeny amin'ny Coliseum ihany ireny. Androany izy makeny dia rapitra izy makary indray dia makary dia makary dia ohatry ny be dia be ilay olona. Kanefa izany tsy azontsika hialokalofa ny tenenana hoe ianao koa dia hoe aiza ve dia izany daholo. Mety misy olona raikitra ao, fa mety misy olona tsy raikitra akory. Fa makary kely izy dia makary kely izy dia makary izy dia makary dia mijery spectacle ny ataony. Zany ny karazan'olona amin'ny tsy tafatoetra fa mitsambikimbikina tahaka ny bitro.
mitady karaoty etsy zero. Fa ny antsika tena misy hoe misy fisoratana ho isan'ny fiangonana. Ndana manontaniana raha misy fisoratana ho isan'ny fiangonana zany. Tsisy fandaminana tahaka izany fa ny antsika dia hoe aiza ianao no misoratra ho isan'ny fiangonana. Dia io koa moa zany tokony hijorontsika vavolombelona hoe tsy ity fiangonana be ity ihany ange ny fiangonana ataoko hoe fiangonana be ka azo dokatsika. Fa rehefa antsoina hivory ny synode ery ananina dia ohatra mba betsabetsaka ihany tsika. Rehefa antsoina hivory zareo ary ananina tsika ary ananina fivoriam-ben'ny sôdapartany dia manambaka ny rehetra ihany tsika. Fa tsy hoe tsika ato ihany ny FJKM fa tsika BDP. Dia izany tsy tokony ampiraviravin-tanana antsika. Tsy hoe ny amarona averina indray no inona fa hoe tena ho avoany ve Andriamanitra ka mihazona an'io fiangonana io amin'ny faharetana. Ianao anisan'izany. Tena ho avoan'ny fiainanao ve ny tompo ka mihazona anao amin'ny faharetana. Izy ve ny tena hery anteranao ka hijoronao maharitra amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Raha ny vola mantsy, raha ny fitahiana mantsy, raha ny hatsara ny trano mantsy no ajoninao dia tsy ho eto intsony ianao satria meratsy izy izany. Mety tsy manam-bola izy izany. Tsy misy fitahiana izy izany. Dia hiala eto ianao dia hitady indray hoe aizara ilay izy farany ianao tonga any Ambohimangarova ihany. Any amin'ny tobin-tsampy ihany. Izay ry havana no tsara homariana ato amin'ity mpitsara toko fahaenity. Fiantsonan'ny Gideona ao anatin'ny fahalemena tsy miankina amin'ny fahatsiarovana ny hery manokana izay ananana ny fiantson'Andriamanitra, tsy miankina amin'izany koa izay mety ho fahombiazana sy fandresena entinao mpitarika ny fiangonana mpitarika sampana, fa ny fisian'ny tompo eo afovoan'ny fiainanao, ny fisian'ny tompo eo afovoan'ny sampana na ny fikambanana na ny voameran-tarianao na ny fiangonana misy anao. Ny alantsika kely hoe voambolana tahaka izao sy tahaka izao fa ndeha ho jerentsika ireo tarika anankitelo izay fahavalona andondona zanak'Israely tamin'ny Gideona. Iza moa izy ireo? Ary inona ny foto-kevitra ara-panahy izay entiny atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Ho jerentsika koa ireo foko efatra izay nantsony Gideona manokana hiara-hiady manoloana ny fahavalo anankitelo. Iza moa izy ireo? Ary inona ny hevim-panahy sy antony fiantsona nataon'ny Gideona manoloana ny ady tamin'ny Midianita sy ny Amalekita ary ny zanaky ny tatsinanana. Ndao arysika. Midianina. Ny Midianina dia taranak'i Abrahama tamin'ny vadiny atao hoe Ketura. Tantara amin'ny Genesis toko fa 5:20, andininy faharoa. Rehefa maty Sara any amin'ny toko fa 3:20 izay sa 2:20 azareo avadika ny Baiboly dia ny rahan'i Abrahama ny mpanompony hitady vady ho an'i Isaka. Ao amin'ny toko fa 4:20 rehefa nanambady soamantsara Isaka, voalaza ny soratra masina hoe nentiny tany an-tranon'ny Rebeka, nentiny tany an-tranon'ny Sara Rebeka vadiny, dia nionona ny fony, dia manomboka eo kosa nanambady ny Ketura indray i Abrahama. Ary maro anakabe izy fa tsy tokana ohatran'ny Isaka. Jereo ny Genesis 25:2 voatanisa ao i Medianina. Dia io lay niteraka ny foko Medianita. Zay. Io zany lay nitsangana ho fahavalo anankiray eto amin'ny tantara ny antsonany Gideona. Inona no hevitry ny Medianita? Fahavalo nivoaka an'Andriamanitra izay nanao fanjakazakana ara-toe-karena, nandroba ny vokatra izy ireo ka niteraka ny fahantrana sy tsy fisidy-sakafo teo amin'ny zanak'Israely. Miafina ny zanak'Israely mitoto vary, ary Gideona dia mpitotoana vary miafina no hitan'Andriamanitra sy antsony. Zareo amin'ny fiandohan'ny tantara ny mpitsara toko fahaenina.
raha hitany medianita mitoto vary ianao dia mahazo loza satria efa nifohanany tranom-bokatra rehetra. Maninona mbola manana vary ho totoina ihany ianao? Fa niafina izy. Fa izay koa mbola hitan'Andriamanitra ihany izy. Any anatin'ny fahoriana, miafina ao anatin'ny fahoriana, mbola hitan'Andriamanitra ihany Gideona. Inona no fampiarana ny amin'izany hoe mediana? Endriky ny fandrobana ara-panahy, io ilay resaka ohatra hoe fampianaran-diso. Tena mandroba ny ara-panahy antsika ny riavana ny fampianaran-diso ary tokony ho tsapantsika izany. Ireny ny medianita ankehitriny. Mandrombaka n'ilay finoana ao anatintsika. Indraindray isika miafinafina. Sisa mijoro ho kristianina. Hoe fanenjehana koa fahavelezan-tsaina io le fampianaran-diso ara-pinoana sy ny sedra amin'ny fahatokisana an'Andriamanitra. Ohatry ny asafa hoe maninona ary mivavaka nefa tsy mba ambinina, nahoana no ambinina ny ratsy fanahy. Ohatran'ny tsy hitako izay tokony ha-kristianina. Inona kosa ny Amalekita? Napetraka eo ankilany eo ihany amin'ny taratasitsika ny fanoratana amin'ny teny Hebreo. Amaleka no razambeny. Izay Amaleka, zanak' Esau araka ny Genesisy 2:30 andininy 2:20. Ary voatondra ao amin'ny Exodosy 7:20 andininy 2:20 fa ny tompo dia nanao hoe tsy hitsahatra ny adiny Jehovah Andriamanitra amin'ny Amalekita mandrakizay. Raha nanofana teto tsy tadidiko ny président synodaliny Antananarivo Atsinanana angamba tamin'ny fotoanandro antsika diakona sy lolona dia hoy izy hoe ny Amalekita ankehitriny dia ireo karazana olana samihafa miseho eo amin'ny fiangonana ary tsy mitsahatra io. Mieritreritra ianao hoe milamindamina izany fa mipoitra indray ny olana hafa, mipoitra indray ny olana hafa. Tsy foana ny Amalekita, tsy foana ny adiny Jehovah Andriamanitra amin'ny Amalekita. Io ny Exodosy 7:20 andininy 2:20. Ary ao anatin'izany ny tompo no mijoro ho mpiaro ny vahoakany. Tsy foana ny adiny, fa Andriamanitra koa dia tsy manafoana ny tenany eo anatrehan'ireny ady atrehan'ny vahoakan'Andriamanitra ireny. Ninona ady niseho teo Andriamanitra? Ninona ady mbola iseho matokifa eo Andriamanitra? Eo afovoan'ny fiangonana mandrakariva Andriamanitra na dia tsy mitsahatra aza ny adiny amin'ny Amalekita. Ary jereo hoe adiny fa tsy adiny vahoakan'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra mihitsy io tafian'ny Amalekita io. Raha misedra olana izany ny fiangonana dia tadidio fa tsy isika Marie Claire na ibako na ny vona rasazy na mamarahery na ladalanto na imamanitsilavo tia fa tena hoe Andriamanitra mihitsy araka ny tenin'i Jesosy tany amin'ny lalan'ny Damaskosy hoe izaho no Jesosy izay enjehanao. Nefa iza ny enjehany? Kristianina ny enjehany. Inona zavatra miatra amin'ny fiangonana dia tadidio fa ilay eo afovoany no tena hiarany. Zanaky ny taditsinanana. Ireo indray dia ny taranaka ny vondrona Arabo izay monina any andafy ny Jordana. Izany Arabo izany moa ankehitriny toetra matanjaka be Dubai hoe zao. Tena matanjaka fa izy ireo zany no anisan'ny vonika nafika sy hiady amin'ny zanak'Israely. Ny dikany dia ny hoe ankoatran'izay mivoatra toy ny Medianita sy ny Amalekita, ny fampianaran-diso, ny fanenjehana, ny tandindondoza, ny fialana amin'ny fahatokisanaN'Andriamanitra. Ny Amalekita izay olana tsy mety mitsahatra, ireo karazan'olana rehetra, olana rehetra mety mitrango eo amin'ny fiainantsika, dia misy zavatra tsy voatanisa izay maherika mila andemy ny fiangonana, manafika ny fiangonana.
Ankoatran'ireo misongadiny zany dia misy ny majinijinika reny zany le ataontsika hoe zanaky ny tatsinanana. Rehefa mba mitranga le olana madinidinika hoe tsisy charbon dia tondray le zanaky ny tatsinanana. Rehefa mitranga ny olana madinidinika dia tony le zanaky ny tatsinanana mitady andeha amin'ny finoko. Tony ilay zanaky ny tatsinanana, karazany zanaky ny tatsinanana tamin'ny andron'ny Gideona, mitady ampitsotsorika ny fitokisako an'Andriamanitra. Indraindray izy io araka ny soratra eo ambany masontsika mety ho fahavalo ara-panahy, mety ho fahavalo ara-tsosialy. Mety ho fahavalo ara-panahy tsika ato ihany ny famelomelo famingamingana kely zanaky ny tatsinanana reny. Itsika indray tony ny zanaky ny tatsinanana. Olana madinidinga mety mitranga any amin'ny fikambanana misy anao na ny sampana misy anao, reny ilay zanaky ny tatsinanana. Inona ary ny hevitr'ireo foko nantsoiny Gideona? Misy 4 izy ireo izay ao anatin'ny foko 12 ny zanak'Israely. Ny Manase izay hita ao amin'ny toko 9 fa mpianakavin'ny Gideona. Avy amin'ny foko Manase Gideona. Inona ny hevitra izany? Nahoana no ireo no nantsoiny? Taosika hijery kely any amin'ny saritany voalohany ao amin'ny Baiboly tsotra eny am-pelatanantsika. Saritany faharoa azafady ilay hoe saritany Palestina mampiseho ny fokom-pireneny Israely. Samy mahita avokoa raha ilay Baiboly farany tsotra ry amin'ny saritanytsika. Aiza ry o Manase io? Jereo kely fa misy tableau misy numéro ery ambony ery. Hitanareo? 11 Manase. 11 izy a. Dia jereo fa aty amin'ny lafiny atsinana misy hoe 11. Dia aty amin'ny lafiny andrefana ny onon-Jordana koa misy hoe 11. Toeran'ny foko Manase zany ireo. Asera. Asera. Ery amin'ny zorony miakatra kely somary avaratra andrefana sika. Dia misy hoe ako. Dia 8. Eo zany ny toeran'ny Asera. Ery ambany 9 Naftaly. Ary ny 4 Zebulona dia eo afoambony eo. Hitanareo amin'izay? Mahita ve o? Tsisy saritany? Ay. Ireo zany ilay foko 4. Ny Manase dia foko ny aviany. Izany hoe Gideona raha ny antso mpiara-miady, ampiasaina ny voabolana hoe ekipa hiara-iady aminy, dia ny mpiray tanindrazana taminy aloha. Ny ankohonany aloha. Ndao ry zalampio a. Ndao ry zareo a. Ny ankohonany aloha. Indraindray moa ny fiangonana dia zatra hoe ny mpitandrina sy ny ankohonany. Ny mpitandrina mivady. Ny ankohonany aloha. Avy eo dia ny antso any Asera izy. Ny foko ny Asera indray raha ny fanamariana dia ny hoe olona sarotra hiara-miasa. Fa tsy nampaninona ny Gideona zany. Ndeha hiantso olona. Tena efa fantapoko fantapirana fa manahirana ny miara-miasa amin'ny ranony. Fanantsony ihany ranony. Reny olona sarotra hiara-miasa reny zany dia batorony any avy Asera. Avy ara-iasa. Fa miantso karazan'olona Andriamanitra. Rehefa misy olona hitanareo fa sarotra iarahana miasa zany dia Asera fa atsoy foana izy. Tsy mampaninona zany. Ny olona enve dia anao. Atsoy izy. Asera. Zany ny fitariana zany. Tsy hoe izay ekipanao ihany na izay metimety aminao ihany fa ny tsy mety aminao indrindra atsoy izy hiara-iasa aminao. Zany Gideona zany nandry 7 taona ny tany tamin'ny tondrana. Ny Zebulona. Zebulona indray dia foko tena navitrika. Hoe antsonandro dia andro, antsonalina dia alina. Ny karazan'olona ohatrany indray zany dia atao hoe Zebulona izy.
ary matanjaka izy amin'ny ady tena mahery vaika izy amin'ny asa reny ny zebulona mety hitenjana hoe za zany asera za ohatra ny zebulona za ohatra ny manase Nafitaly Nafitaly dia foko azo antsoina koa amin'ny ady ary vonona mandrakariva izy amin'ny ady tsy voamarika hoe mahery vaika tahaka ny zebulona izy fa izy ilay vonona mandrakariva dia reny olona somary mijaikojaiko kely reny koa zany reny ny atao hoe Nafitaly izy miasa fa miasa mijaikojaiko kely eny izy atsony izy dia tonga reny Nafitaly reny io koa dia mbola fampitiana hoe tsy Andriamanitra ihany miantso karazan'olona fa ny mpanompon'Andriamanitra koa dia sainy mianatra aminy miantso karazan'olona samihafa ampiasa fanomezam-pahasoavana isan-karazany mba hampandrosoana ny fiangonana hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Naninona ireo foko ireo no nalain'ny Gideona? Hitantsika amin'ny saritany fa ara-jeografia dia izy ireo no mifanakaiky ary eo amin'ny ara-pinoana Manasesy sy Zebulona dia natanjaka ary izany nahatonga azy mavitrika tamin'ny asa. Natanjaka tamin'ny finoana izy ary navitrika tamin'ny asa. Ao amin'ny paikady indray moa dia ny hoe akaiky ireo sady olona mora ampiana zany hoe andao ampiana indray ny tafika fa ohatry ny lasa ny eny izy zany zay zany ny paikady ny Gideona hoe ireo sady akaiky no mora antsoina vetivety. Dia io ny famitinana ao ampitsara toko fahinandin'ny 7:30 hatramin'ny 9:00 ny fahavalo sy ireo foko antsoina dia tsy hoe olon-tsotra fotsiny fa maneho hevi-dalina ara-panahy araka ny hitantsika teo ilazana fa Andriamanitra dia miantso olona isan-karazany raha ny antso ny Gideona ary ny mpanompon'Andriamanitra izay antsony koa dia mianatra an'Andriamanitra amin'ny fiantsoana olona samihafa. Ao amin'ilay perikôpa novakitsika teo dia misy hoe Gideona maninona ny fanahin'i Jehova moa izy notsindriny aiza ho aiza moa izy teo tiana anzavaina amintsika kely 34 anotsindriny ny fanahin'i Jehova Gideona io voambolana io dia midika hoe notafiana tena hoe nrakofany ny fanahin'i Jehova Gideona mampahatsiaro ny teny amin'ny testamenta vaovao manao hoe hitafio Jesosy Kristy tena hoe nrakofan'Andriamanitra ny fanahiny mihitsy zany Gideona. Misy fampiarana amin'ny vantana izay tsy ao anatin'ny taratasy eny am-pelantanantsika fa hitarenantsika andiny tena hoe tahaka ny Gideona efa nisy ve fotoana izay niantsoan'Andriamanitra anao fa nampisalasalanao za tsy hanao an'io ary efa nisy ve fotoana nangatahanao famantarana tamin'Andriamanitra ny hoe raha antsonao ary Andriamanitra dia aseho ihany famantarana. Raha izany marina ny hevitra ao Andriamanitra dia omeo famantarana. Ny anazy moa dia hoe ty volon'ondry ty ary apetraka eto dia misy ny ando izay ny anton'ny Salamo 7:30 sy ny hira 7:90 misy retaka ando ny perikôpantsika dia alatsao ny ando dia izy ihany no maina dia fantatro fa ianao ny antso mbola tsy afa-pondray izy fandroany dia hoe latsao indray ary ny ando dia aoka ho hita hoe ty volondry ty maina fa ny manodidina lena dia nataon'Andriamanitra tokoa zany. Andriamanitra zany mba ho fahatanterahany fiantsony raha izay ny tadiavinao dia ataony zany saingy aza mila vaniny amin'Andriamanitra hoe za hitady famantarana isaky mety zao famantarana dia aiza ny fononao sy ny fatokianao ny tompo dia hitezita ny tompo foana ve ianao hoe ny antso avy ianao Jesosy fa mandihana amin'ny finoana. Ny Gideona moa dia tsy nisalasala izy tao anatin'ny tahotra izay atao hoe fahalemeny koa nangataka famantarana tamin'ny tompo. Ry Mosesy nangataka famantarana tamin'ny tompo be dia be ny mpanompon'Andriamanitra izay nangataka famantarana satria voalohany
natahotra izy no ny herin'ny tenany. Ny faharoa, tsy matoky izy hoe ten'Andriamanitra ve ny antso azy dia nilain'izany famantarana izany. Ho antsika azo atao zany fa tsy hoe tsy azo atao, sainga aza atao fanao. Tena atanjao ny fonotsika. Atanjao ny fonotsika ry havana. Zay ary no fiombonantsika androany, efa tena feno dia feno ny fotoana. Mba hoeritreretintsika hoe raha ianao ny toeran'ny Gideona, inona koa ny paikady na stratégie napetraka ao mandona ny Medianita, mandona ny Amalekita, mandona ny zanaky ny tatsinanana. Dia maiza mamaritra hoe Medianita ve zany sa Amalekita sa zanaky ny tatsinanana? Fa isika ny Gideona ankehitriny dia valio eny ny antson'ny Tompo. Ivavaka isika. Isaorana ianao Andriamanitra mampatsiahy indray ny tantaran'ny Gideona sy ny fiantsoana ho azy. Izay na dia natao anatin'ny fahalemena aza dia nanehonao ny herinao ary nanomenao fahatokisana bebe kokoa anao Andriamanitra. Nitondra ny zanak'Israely ao anatin'ny fiadanana nandritra ny 40 taona. Mba hianatra anao Andriamanitra izay ary hianatra azy koa. Eo amin'izay andraikitra nomenao anay atao amin'ny fiangonana. Eo amin'izay andraikitra omenao anay eny amin'ny fiarahamonina. Na inona asanay, na ray aman-dreny izahay na zanaka, dia fantatray fa misy andraikitra miandry anay mandrakariva. Koa dia tsy njovy ry Tompo ny vahoakanao. Ataovy mandresy ny Medianina izahay. Ataovy maharesy ny Amalekita ary ataovy mandavo ny zanaky ny tatsinanana. Satria velona ianao Andriamanitray ary nitondra fandresena ho anay tao amin'i Jesosy Kristy. Ny famakivakiana ny tontolo andro anehoanao zany fitarihana amin'ny fanahy masina ao amin'ny fandresena izany. Ny fiatrehanay ny fiainanay ara-ankonana, arak'asa ary ny ara-piarahamonina dia ahitanay koa ny herinao Andriamanitra. Atambatray ny vavaka ny nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay ny izay nasahanao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangantsika ry havana. Raisoary nitsodraha antonona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo anie ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Efa miditra amin'ny ririnina isika ry havana dia mampahery antsika any amin'ny fifoazana maraina amin'ny fiaraha-mivavaka toy izao.